Hoankalazaina eto taptanana ny Mahajanga ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga ny fankalazana ny firaisambe iraisam-pireneny ahatsiarovana ny Mandela izay antsoina hoe Mandela 2. Ny fananganana tsangam-bato ho fahatsiarovana ny Nelson Mandela no atao ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Anisany nahafantarana ity olom-pirenena ny Afrika Atsimo ity ny fihavanana, no fitoviana, fa indrindra ny fanavakavabolon-koditra. Izy ihany koa no nametraka ny fahamarinana amin'ny fampandrosoana ny firenena tsirairay. Ny fadimy ny volana Aogositra ho avy izao no anaovana ny fankalazana firaisambe iraisam-pireneny izay antsoina hoe Mandela 2. Nahoana natao campus Ambourina satria araka ny lazaiko teo dia ny université enina eto Madagasikara natomboka nanaovana programme manokana ankalazaina io isika io ary zany koa tsy jano hoe ny université rery fa hitatra any amin'ny sehatra maro samihafa manomboka amin'ny fotoana ity. Ny tiako marihana dia lehilahy manakaja sy manandanja tokoa atao hoe Nelson Mandela teo amin'ny tolona izay nataony teo amin'ny androm-piainan'ny ray amanontolo, ka ny tsara rehetra izay vitany dia tokony ho tahaka mba hampandrosoana ny firenena indrindra hiadina amin'ny pauvreté. Koa amin'izao fotoana izao zany dia tiako manamarika fa ho avy eto Mahajanga ny ramatoa masovoan'ny Afrika Atsimo, ambassadeur ny Afrique du Sud, sy ramatoa ministry ny fampianarana-ambony sy ny fileroana tsiansa hiaraka hiarahitana ny université eto Mahajanga amin'izany fankalazana zany andro malaza zany dia ny Mandela Day zany eto Mahajanga. Tsy vitany hoe fankalazana fotsiny ihany natao fa misy hetsika atao ihany koa satria anisan'ny tarigetra ny Mandela, Nelson Mandela dia ny fanampiana indrindra ireo sahirana mba hisian'ny fitoviana hiadina amin'ny fahasahiranana. Koa dia misy hetsika manokana atao université Mahajanga amin'ny fotoana io ho fanampiana indrindra ny Kambody ao amin'ny orphelinat ao Mangarivotra izay ho marika zany fanentanana ny rehetra mba hirahina mba hanampy izay rehetra sahirana eo amin'ny mpiarabelona. Ny antony manokana anaovana ny université koa dia hoe asiana plaque fahatsiarovana ho an'ny Nelson Mandela ny campus ho hitan'ny rehetrarehetra fa io lehilahy io dia manaja indrindra fandriam-pahalemana, io lehilahy io dia manaja mifankatiavana sy ny fitoviana. Ka ny antony ametrahana an'ilay plaque commémorative ambonina zany mba tsapahan'ny rehetra na mpianatra na mpampianatra na mpandrarà hoe aok'izay ny fifankahalana, aok'izay ny sotasota maro samihafa eo amin'ny samy mpianatra sy ny rehetrarehetra fa manolotsika rehetra dia ara-entana hampandrosana ty université. Izay ny antony ametrahana an'ilay plaque eny université n'Ambondrona amin'ny fotoana. Nanomboka tamin'ity taona 7 ity no nankalazana ity andro ny fadimy ny volana Aogositra mba hanomezana voninahitra ny Nelson Mandela.